Apokalipsy na fanambarana toko voalohany. Ny fanambarany Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra azy mba asehony amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana, ary naniraka ny anjeliny izy hanambara mijanona mpanompony izay nanambara ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy Kristy dia ny zavatra rehetra izay efa hitany. Sambatra izay manaiky sy ny miaino ny tenin'ity faminaniana ity, ka mitandrina izay voasoratra ato anatiny, fa atombotra ny andro. Jahona mamangy ny fiangonana 7 any Azia. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy, ary avy amin'ny fanahy 7 izay eo anoloan'ny seza fiandrianany, ary avy amin'ny Jesosy Kristy vavolombelona marina sy lahy matoa amin'ny maty, ary lehiben'ny mpanjaka amin'ny tany. Ho an'izay tiantsika ka namahantsika ho afaka amin'ny fahotantsika tamin'ny rany. Sady efa nanao antsika ho fanjakana dia mpisorona ho an'Andriamanitra iray. Ho azy anie ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay. Amen. Indro izy avy amin'ny rahona, ary ny maso rehetra ahita azy, na dia izay nandefina azy aza. Ary hitomany azy ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Eny, amen. Izao no Alfa sy Omega, hoy ny Tompo Andriamanitra, ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy dia nitsotoa. Izao, Jahona, rahalahinareo sy namanareo amin'ny fahoriana ary amin'ny fanjakana sy ny faharetana ao amin'i Jesosy, dia tao amin'ny nosy atao hoe Patmo no ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy. Voatsindry ny fanahy tamin'ny andron'ny Tompo aho, ka nahare feo mahery teo hivogo toy ny feon'ny trompetra. Nanao hoe, izay zavatra hitanao dia soraty eo amin'ny boky, ka ampitondray ho any amin'ny fiangonana 7, dia ho any Efesosy sy Smirna sy Pergamosy sy Tiatira sy Sardisy sy Filadelfia ary Laodikia. Dia nitodika aho nizaha ilay feo niteny tamiko, koa rehefa nitodika aho dia nahita fanaovan-jiro volamena 7, ary teo afovoan'ny fanaovan-jiro dia nisy anankiray tahaka ny zanak'olona, ny akanjo lava hatrany an-tongony, sady ny sikina fisikiam-bolamena teo amin'ny tratrany. Ary ny lohany sy ny volony dia fotsy tahaka ny volon'ondry fotsy, dia tahaka ny oram-panala, ary ny masony tahaka ny lelafo, ary ny tongony tahaka ny varahina manganoano, ohatra ilay voadio teo amin'ny fandrendrehana iny. Ary ny feony dia toy ny firondroan'ny ranobe, ary ny tanan-kintana 7 teny an-tanany ankavanana izy, ary ny sabatra maranitra 2 lela nivoaka avy teo ambavany, ary ny tarehiny dia tahaka ny masoandro mamirapiratra amin'ny heriny. Ary raha nahita azy aho, dia lavy ny ankohaka tahaka ny maty teo anoloan'ny tongony, fa izy nanendray tamin'ny tanany ankavanana ka nanao hoe, aza matahotra, izao no voalohany sy farany, dia ilay velona. Efa maty aho, nefa indro velona mandrakizay, sady manana ny fanalahidin'ny fahafatesana sy ny fiainany tsy hita. Koa soraty izay zavatra efa hitanao, na izay zavatra ankehitriny, na izay zavatra mbola ho avy raha hatr'izay. Dia ny zava-miafina ny amin'ny kintana 7 izay efa hitanao teny an-tanako ankavanana sy ny fanaovan-jiro volamena 7. Ny kintana 7 dia ny anjelin'ny fiangonana 7, ary ny fanaovan-jiro 7 dia fiangonana 7. Apokalipsy na fanambarana toko 2. Soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana any Efesosy. Izao no lazain'ilay miarona ny kintana 7 eny an-tanany ankavanana, sady mandeha eo afovoan'ny fanaovan-jiro volamena 7. Fantatro ny asanao sy ny fikilizanao aina sy ny faharetanao ary ny tsy fahazakanao izay mpanao ratsy. Ary anao efa nizatoetra izay milaza ny tenan'io apôstôly, kanto tsy izy, ary hitanao fa hampandainga izy. Ary manana faharetana ianao ka niaritra no ny anarako sady tsy reraka. Kanefa mananteny aminao aho, satria
efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao. Koa tsarovy izay nitoeranao fony tsy mbola lavo dia mibeba ka manaova ny asa voalohany. Fa raha tsy izany dia ho avy aminao aho ka hamindra ny fanaovan-jironao hiala amin'ny fitoerany raha tsy mibebaka ianao. Kanefa izao no toetranao, alanao ny asan'ny Nikolaita izay halako koa. Izay manan-tsofina, aoka izy hiaino izay lazainy fanay amin'ny fiangonana. Izay maharesy dia avelako hihinana ny avy amin'ny hazonaina, izay eo amin'ny paradisan'Andriamanitra. Ary soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana any Smirna. Izao no lazainy voalohany sy ny farany, izay efa maty nefa velona indray. Fantatro ny fahorianao sy ny fahantranao, nefa manan-karena ianao. Ary ny fitenenan-dratsy ataon'izay milaza ny tenan'o Jiosy, kanjo tsy izy fa sinagogan'i Satana. Aza matahotra izay efa hiaretanao. Indro, ny devoly efa hanao ny sasany aminareo ao an-tranomaizina, mba ho voaza-toetra ianareo, ary hanampahoriana afoloana. Aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao, dia omeko anao ny satroboninahitra fiainana. Izay manan-tsofina, aoka izy hiaino izay lazainy fanay amin'ny fiangonana. Izay maharesy, dia tsy ho simba ny fahafatesana faharoa. Ary soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Pergamosy. Izao no lazain'ilay manana ny sabatra roa lela maranitra. Fantatro izay honenanao, dia ao amin'ny toeran'ny seza fiandrianan'i Satana. Ary mitana mafy ny anaraka ianao, ka tsy nandany finoana ay, na dia tamin'ny andron'ny Antipasy martiorako aza, izay lehilahy nahatoky ahy, dia ilay novonoina teo aminareo, teo amin'izay honenan'i Satana. Kanefa mananteny kely aminao aho, fa misy eo aminao izay mitana ny fampianaran'ny Balama, ilay nanome fohany Balaka anisy fahantafitohinana teo anoloan'ny zanak'Israely, hihinana hena naterina tamin'ny sampy sy hitsangajanga. Ary toy izany koa, misy eo aminao izay mitana ny fampianaran'ny Nikolaita tahaka ny andreny. Koa dia mibeba, fa raha tsy izany dia ho avy fainga ianao ka hamely ireo amin'ny sabatry ny vavako. Izay manan-tsofina, aoka izy hiaino izay lazainy fanay amin'ny fiangonana. Izay maharesy dia omeko mana miafina sady omeko vato fotsy, ary eo amin'ny vato dia misy anaram-baovao voasoratra izay tsy fantatr'olona afa-tsy izay mandray azy ihany. Ary soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana any Tiatira. Izao no lazainy zanak'Andriamanitra, izay manana maso toy ny lelafo, ary ny tongony tahaka ny varahina manganohano. Fantatro ny asanao sy ny fitiavanao, sy ny finoanao, sy ny fanomponao, ary ny faharetanao. Ary ny asanao farany dia be noho ny voalohany. Kanefa mananteny aminao aho, satria ianao mandefitra amin'ilay vehivavy Jezebela, izay milaza ny tenany ho mpaminany vavy, ka mampianatra sady manoloky ny mpanompoka hitsangajanga sy hihinana hena naterina tamin'ny sampy. Ary nomeko anao hibebahana izy, nefa tsy mety mibebaka amin'ny fijangajangana izy. Indro, ampandamahiko eo am-pandriana izy, ary izay mitsangajanga aminy dia ataoko ao amin'ny fahoriana lehibe, raha tsy hibebaka amin'ny asandra vehivavy izy. Ary hovonoko amin'ny fahafatesana ny zanany, ary ny fiangonana rehetra hahalala fa izao no mandinika ny fo sy ny fo, ary omeko araka ny asanareo avy anareo rehetra. Fa aminareo izay sisa any Tiatira, dia izay tsy manana izany fampianarana izany, sady tsy mba mahalala ny ataon'ireo hoe tsy andalin'ny Satana, dia izao no lazaiko. Tsy ho vesarako entana hafa ianareo, kanefa izay anananareo dia tany mafy mandra-piaviko. Ary izay maharesy ka mitandrina ny asako hatramin'ny farany, dia omeko fahefana amin'ny jentilisa. Ary hiandry azy amin'ny tehim-by izy, ka hanorotoro azy toy ny fanorotoro vilany tany.
dia araka izay efa noraisiko tamin'iraiko, ary omeko azy ny kintana fitarikandro izay manantsofina aoka izy hiaino izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana. Apokalipsy na fanambarana toko 7. Ary soraty ho amin'ny anjelon'ny fiangonana ny Sardisy. Izao no lazain'ilay manana ny fanahy 7 sy ny kintana 7. Fantatro ny asanao, fa manana anarana ho velona ianao, kanjo maty ihany. Miambena ka oreny tsara ny zavatra sisa izay saika maty, fa tsy nisy hitako tanteraka ny asanao eo anatrehan'Andriamanitra. Dia tsarovy ny amin'ny andraisanao sy ny nandrenesanao, ary tany mafy ka mibeba. Koa raha tsy hiambina ianao dia ho tonga toy ny fiavin'ny mpangalatra aho, ka tsy ho fantatrao izay ora hiaviako aminao. Kanefa misy olona vitsy aty aminao aty, Sardisy, izay tsy nandoto ny fitafiany. Ary raha mandeha amiko mitafy lamba fotsy ireo, satria miendrika izy. Izay maharesy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa, ary tsy hamono ny anarany eo amin'ny boky ny fiainana tokoa aho, fa hanaiky ny anarany eo anatrehany raiko sy eo anatrehany anjeliny. Izay manatsofina, aoka izy hiaino izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana. Ary soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Filadelfia. Izao no lazain'izay masina, izay marina, izay manana ny fanalahidin'i Davida, izay mamoaka tsy hisy anidy, ary manidy ka tsy misy mamoa. Fantatro ny asanao. Indro, efa nasiako varavarana mivoy eo anatrehanao, ka tsy misy maharindrina azy. Fa manana hery kely ihany ianao, ka nitandrina ny teniko, ary tsy mba nandany anarako. Indro, alaiko ny sasany amin'ny sinagogan'i Satana, izay milaza ny tenan'o Jiosy, kanjo tsy izy, fa mandainga. Indro, ataoko tonga iankohako eo anoloan'ny tongotrao ireo, ka ho fantany fa izao efa tianao. Satria efa nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetana ianao. Izao kosa hiaro anao ho voavonjy amin'ny andro fankapanay izay efa hiatra amin'izao tontolo izao, ho fizahan-toetra izay monina ambonin'ny tany. Ho afainga anao, tany mafy izay anananao, mba tsy hisy aka ny satro-boninahitra. Izay maharesy no ataoko andry eo amin'ny tempolin'Andriamanitra. Ary tsy hiala eo intsony izy. Ary ho soratako eo aminy ny anaran'Andriamanitra sy ny anaran'ny tanànan'Andriamanitra, dia Jerosalema vaovao, izay midina fa ny an-danitra avy amin'Andriamanitra, ary ilay anarako vaovao. Izay manatsofina, aoka izy hiaino izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana. Ary soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana any Laodikia. Izao no lazainy amena, dia ilay vavolombelona mahatoky sy marina, izay niandohany izao zavatra noharian'Andriamanitra izao. Fantatro ny asanao, fa tsy mangatsiaka na mafana ianao. Aleo mangatsiaka na ho mafana ianao. Fa satria matimaty ianao, ka tsy mafana na mangatsiaka, dia efa alohan'ny vavaka ianao. Fa hoy ianao, manan-karena sy efa niary fananana be aho ka tsy manan-java mahory. Kanjo tsy fantatrao fa ianao no ilay ory sy mahantra sy malahelo sy jamba ary mitanjaka. Dia manoro hevitra anao aho hividy amiko volamena voadio tamin'ny afo, mba hanan-karena ianao, ary fitafiana fotsy ho tafianao, mba tsy hisehony enatrao noho ny fitanjahana, ary odi-maso ahositrao ny masonao, mba ahiratanao. Izay rehetra tiako no anariko sy faiziko, ka dia mazotoa ianao ka mibeba. Indro, efa mitsangana eo am-baravarana aho ka mandondona. Raha misy mihaino ny feoko ka mamono varavarana, dia hiditra ao aminy aho ka hiara-misakafo aminy, ary izy amiko. Izay maharesy dia avelako hiara-mipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianako, dia tahaka nandrenesako kosa sy niarahako nipetraka tamin'iraiko eo ambonin'ny seza fiandrianany. Izay manatsofina, aoka izy hiaino izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana.
Apokalipsina fanambarana toko faha-efatra. Rehefa afaka izany dia hitako fa indro nisy varavarana nivotany an-danitra, ary ilay feo voalohany izay efa hareko dia tahaka ny an'ny trompetra niteny tamiko hoe miakara aty dia asehoko anao izay zavatra tsy maintsy ho avy raha hatrizay. Ary niaraka tamin'izay dia voatsindry ny fanahy aho, ary indro seza fiandrianana nipetraka tany an-danitra, ary nisy anankiray nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana. Ary ny tarehan'ilay nipetraka dia tahaka ny vato jaspy sy karneola, ary avana amin'ny tarehiny emeralda no manodidina ny seza fiandrianana. Ary manodidina ilay seza fiandrianana iray dia nisy seza fiandrianana 420, ary teo ambonin'ireo seza fiandrianana ireo dia nisy loha olona 420 nipetraka, nitafy fitafiana fotsy sady nisatroka satro-boninahitra volamena. Ary nisy elatra sy feo ary nikorokorana nivoaka avy tamin'ny seza fiandrianana, ary nisy jiro fito nirehitra teo anoloan'ny seza fiandrianana dia ny fanahy fiton'Andriamanitra ireo. Ary teo anoloan'ny seza fiandrianana dia nisy toa ranomasy fitaratra tahaka ny vato kristaly, ary teo afovoan'ny seza fiandrianana sy manodidina azy nisy zava-mananaina 4 feno maso avokoa ny anoloany sy ny voany. Ary ny zava-mananaina voalohany dia tahaka ny liona, ary ny zava-mananaina faharoa dia tahaka ny zanak'omby, ary ny zava-mananaina fahatelo dia manana tava tahaka ny tavan'olona, ary ny zava-mananaina faha-efatra dia tahaka ny voromahery manidina. Ary ny zava-mananaina 4 dia samy nanana elatra enina avy, sady feno maso ny tenany rehetra manodidina ka hatrao anatiny. Ary tsy mitsahatra andro aman'alina izy manao hoe masina, masina, masina ny Tompo Andriamanitra tsy toa, ilay taloha sy ankehitriny ary ho avy. Ary raha ny zava-mananaina anome voninahitra sy haja ary fisaorana ho an'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana dia izay velona mandrakizay, dia iankohaka eo anoloan'izay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana ny loha olona 420, ka hivavaka amin'izay velona mandrakizay dia hanipy ny satro-boninahiny eo anoloan'ny seza fiandrianana ka hanao hoe ianao Tomponay sy Andriamanitray no miendrika handray ny voninahitra sy ny haja ary ny hery, fa ianao no nahary ny zavatra rehetra, ary noho ny sitraponao no nanisy sy nahary azy. Apokalipsina fanambarana toko faha-5. Ary hitako fa indro nisy boky voasoratra tao anatiny sy teo ivohony, voapetaka mafy tamin'ny tombo-kase 7 teo an-tanana ankavanan'ilay nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana. Ary hitako fa indro nisy anjely mahery niantso tamin'ny feo mafy hoe iza no miendrika hanokatra ny boky sy hamany tombo-kaseny? Ary tsy nisy tany an-danitra, na tetỳ an-tany, na tany ambanin'ny tany, na sokatra ny boky na nahajery azy. Ary nitomany mafy aho satria tsy nisy hita miendrika hanokatra ny boky na hijery azy. Ary ny anankiray tamin'ny loha olona nanao tamiko hoe aza mitomany, indro ny liona avy amin'ny fireneny Joda dia ny solofony Davida no efa naharesy ka hanokatra ny boky sy hamany tombo-kaseny 7. Ary hitako fa indro teo afovoan'ny seza fiandrianana sy ny zava-mananaina 4 ary teo afovoan'ny loha olona dia nisy zanak'ondry nitsangana tahaka ny efa voavono, nanatandroka 7 sy maso 7, dia ny fanahy fiton'Andriamanitra nirahina akany amin'ny tany rehetra. Ary tonga izy ka nandray ny boky teo an-tanana ankavanan'ilay nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana. Ary rehefa nandray ny boky izy, ny zava-mananaina 4 sy ny loha olona 420 dia niankohaka teo anatrehany zanak'ondry, sady samy nanana lokanga sy lovia volamena feno didika azy manitra izy, dia vavaka ataon'ny olona masina izany. Ary ny hira fihiram-baovao izy ka nanao hoe ianao no miendrika haka ny boky sy hamany tombo-kaseny,
fa voavony ianao ary ny ranao no nanavotanao ho an'Andriamanitra olona avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra sy ny samihafa fiteny sy ny olona ary ny firenena rehetra. Ary efa nataonao fanjakana sy mpisorona ho an'Andriamanitra ireo ary manjaka ambonin'ny tany izy. Ary nahita aho sady nandre feon'anjely maro manodidina ny seza fiandrianana sy ny zava-mananaina ary ny loholona, ary ny isany dia alinalina sy arivoarivo, nanao tamin'ny feo mahery hoe: ny zanak'ondry izay novonoina dia miendrika andray hery sy harena sy fahendrena sy faherezana sy haja sy voninahitra ary saotra. Ary izao zavatra ary rehetra izao, na izay any an-danitra, na izay ety ambonin'ny tany sy any ambanin'ny tany, na izay any an-dranomasina mba amin'izay rehetra ao anatiny, dia reko samy nanao hoe: ho an'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry anie, ny saotra sy ny haja sy ny voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay. Ary ny zava-mananana efatra nanao hoe: Amen. Ary ny loholona dia niankohaka ka nivavaka. Apokalipsy na fanambarana toko 9. Ary nahita aho rehefa novahan'ny zanak'ondry ny anankiray tamin'ny tombo-kase 7, ary reko ny anankiray tamin'ny zava-mananaina efatra tahaka ny fikotrokotroky ny kotrokorana nanao hoe: avy. Ary hitako fa indro ny soavaly fotsy, ary izay nitaingina azy dia nanana tsipika, ary nomena satro-boninahitra izy dia nivoaka ka naharesy sady mbola aharesy. Ary rehefa novahany ny tombo-kase 2, dia reko ny zava-mananaina 2 nanao hoe: avy. Dia ny soavaly hafa amena kosa nivoaka, ary izay nitaingina azy dia navela hanaisotra ny fihavanana amin'ny tany mba hifamonoan'ny olona, ary nomena sabatra lehibe izy. Ary rehefa novahany ny tombo-kase 3, dia reko ny zava-mananaina 3 nanao hoe: avy. Ary hitako fa indro ny soavaly mainty, ary izay nitaingina azy nitondra mizana teny an-tanany. Ary nahare aho ka toa nisy feo teo afovoan'ny zava-mananaina efatra nanao hoe: venty ny vary tritika eran'ny fatambary kely, ary venty koa ny vary ordea intelo ny fatambary, ary aza manimba ny diloilo na ny divay ianareo. Ary rehefa novahany ny tombo-kase 4 dia reko ny feon'ny zava-mananaina 4 nanao hoe: avy. Ary hitako fa indro ny soavaly atsatra, ary ny anaran'izay nitaingina azy atao hoe: fahafatesana, ary ny fiainan tsy hita nanaraka azy. Ary nomena fahefana tamin'ny ampahefatry ny tany ireo hamono amin'ny sabatra sy ny mosary sy ny fahafatesana sy ny bibidia ety an-tany. Ary rehefa novahany ny tombo-kase 5, dia hitako teo ambanin'ny alitara ny fanahin'izay voavono noho ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana izay nohazoniny. Ary niantso tamin'ny feo mahery izy nanao hoe: Tompo masina sy marina, mandra-pahoviana ny tsy hitsaranao sy hamalinao ny ranay amin'izay monina eny ambonin'ny tany. Ary samy nomena akanjo fotsy lava izy rehetra, ary nasaina niala sasatra kely aloha izy mandra-patapitry ny mpanompo namany sy ny rahalahiny izay efa hovonoina tahaka azy koa. Ary nahita aho rehefa novahany ny tombo-kase 9, dia nisy horohoro-tany mafy, ary tonga mainty tahaka ny lamba volonosy fisaonana ny masoandro, ary tonga tahaka ny rà avokoa ny volamena. Ary ny kintana tamin'ny lanitra dia niraraka tamin'ny tany, toy ny aviavy manintsana ny voan'ny manta, raha ny ozokozon'ny rivotra mahery izy. Dia lasa tahaka ny taratasy voahorina ny lanitra, ary ny tendrombohitra sy ny nosy rehetra dia nafindra ny ala tamin'ny fitoerany. Ary ny mpanjakany tany sy ny lehibe sy ny mpifehy arivo sy ny mpanan-karena sy ny lehilahy mahery mamin'ny andevy rehetra sy ny tsy andevy rehetra dia nihery tao amin'ny lavaka sy tao amin'ny vatolampy eny an-tendrombohitra. Ary io izy tamin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy: mianjera aminay ka feno izahay
amin'ny tavan'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy amin'ny fahatezerany zanak'ondry. Fa tonga ny andro lehiben'ny fahatezeran'ireo, ka iza no mahajanona? Apokalipsina fanambarana toko 7. Rehefa afaka izany dia hitako fa indreo nisy anjely 4 nitsangana teo amin'ny vazantany 4, niazona ny rivotra 4 amin'ny tany, mba tsy nisy rivotra hitsoka amin'ny tany na amin'ny ranomasina na amin'ny hazo akory aza. Ary hitako fa indro nisy anjely hafa koa niakatra avy tany amin'ny fiposahan'ny masoandro, nanana ny fanombohan-kasen'Andriamanitra velona, ary iry ny antsony anjely 4 izay navela hanimba ny tany sy ny ranomasina tamin'ny feo mahery nanao hoe: aza manimba ny tany na ny ranomasina na ny hazo mandra-panisianay tombo-kase eo amin'ny andron'ny mpanompon'Andriamantsika. Ary nahareny isan'izay voahizy tombo-kase aho, 4,400 amby iray hetsy no voahizy tombo-kase avy tamin'ny firenen'ny zanak'Israely rehetra. Ary tamin'ny firenen'ny Joda 2,100 no voahizy tombo-kase, avy tamin'ny firenen'ny Robena 2,100, avy tamin'ny firenen'ny Gad 2,100, avy tamin'ny firenen'ny Asera 2,100, avy tamin'ny firenen'ny Naftali 2,100, avy tamin'ny firenen'ny Manase 2,100, avy tamin'ny firenen'ny Simeona 2,100, avy tamin'ny firenen'ny Levy 2,100, avy tamin'ny firenen'ny Isakara 2,100, avy tamin'ny firenen'ny Zebolona 2,100, avy tamin'ny firenen'ny Josefa 2,100, avy tamin'ny firenen'ny Benjamina 2,100 no voahizy tombo-kase. Rehefa afaka izany dia hitako fa indreo nisy olona betsaka tsy tambo isaina avy tamin'ny firenena rehetra sy ny fokom-pirenena sy ny olona ary ny samy hafa fiteny nitsangana teo anoloan'ny seza fiandrianana sy teo anatrehany zanak'ondry, ny akanjo fotsy lava sady ny tana sampandrofia teny an-tanany. Dia niantso tamin'ny feo mahery izy nanao hoe: ny famonjenana eo an'Andriamantsika izay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry, ary ny anjely rehetra nitsangana manodidina ny seza fiandrianana mamilo olona sy ny zava-manan'aina 4. Dia niankohaka teo anoloan'ny seza fiandrianana izy ka nivavaka tamin'Andriamanitra. Nanao hoe: Amen. Ny saotra sy ny voninahitra sy ny fahendrena sy ny fisaorana sy ny haja sy ny hery ary ny faherezana ny ho an'Andriamantsika mandrakizay. Amen. Ary ny anankiray tamin'ilay olona namaly ka nanao tamiko hoe: iza moa ireo miakanjo fotsy lava ary avy taiza izy? Fa hoy izao taminy: Tompoko, ianao no mahalala. Dia hoy izy tamiko: ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe ary ny akanjony no sasany sy nofotsiny tamin'ny rano zanak'ondry. Ary noho izany, ny akanjony no sasany sy mitoetra eo anoloan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy ka manompo azy andro aman'alina eo amin'ny tempoliny. Ary ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana dia amelatra ny tranolainy mandrakotra azy. Tsy honona na angetaeta intsony ireo, ary tsy haninona azy ny masoandro na izay hafanana akory. Fa ny zanak'ondry izay eo afovoan'ny seza fiandrianana no mpiandry azy ka hitondra azy ho amin'ny loharanon'aina, ary ho fafan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra amin'ny masony. Apokalipsina fanambarana toko 9. Ary rehefa novahany ny tombo-kase 7 dia nangina tokony ho atsasaky ny ora ny tany an-danitra. Ary hitako ny anjely 7 izay mitsangana eo anatrehan'Andriamanitra, ary nomena trompetra 7 izy ireo. Ary nisy anjely anankiray koa tonga ka nitsangana teo ambonin'ny alitara, ary nitondra lovia volamena fandoroana dindinkazo manitra. Ary nomena dindinkazo manitra betsaka izy, anaterany azy mba mivavaky ny olona masina rehetra eo ambonin'ny alitara volamena fandoroana dindinkazo manitra izay eo anoloan'ny seza fiandrianana. Ary ny fofon'ny dindinkazo manitra mba mivavaky ny olona masina
dia niakatra avy eo an-tanan'ny anjely ho eo anatrehan'Andriamanitra. Ary ny anjely nandray ny lovia fandoroana dintikazo manitra dia nameno azy tamin'ny afo teo amin'ny alitara ka nanipy izany tamin'ny tany, dia nisy kotrokorana sy feo sy elatra ary horohorontany. Ary ny anjely fito izay nanana ny trompetra fito dia niomana hitsoka. Ary ny voalohany nitsoka dia nisy avandra sy afo miaroaro rà ka nararaka tamin'ny tany izany, ary may ny hampatelo ny tany, ary may ny hampatelo ny hazo, ary may koa ny ahi-maitso rehetra. Ary ny anjely faharoa nitsoka dia nisy toa tendrombohitra lehibe mirehitra afo natsimpy tany an-dranomasina, ary tonga rà ny hampatelo ny ranomasina, ary maty ny hampatelo ny zava-mananaina tao an-dranomasina, ary rava ny hampatelo ny sambo. Ary ny anjely fahatelo nitsoka dia nisy kintana lehibe mirehitra toy ny fanilo latsaka avy tany an-danitra. Nilatsaka tamin'ny hampatelon'ny ony sy tamin'ny loharano izany. Ary ny anaran'ilay kintana dia atao hoe zava-mangidy. Dia tonga mangidy ny hampahatelon'ny rano, ary maro ny olona ny matin'ny rano satria efa nangidy izany. Ary ny anjely fahaefatra nitsoka dia nasiana ny hampatelon'ny masoandro sy ny hampatelon'ny volana ary ny hampatelon'ny kintana rehetra mba ho maizina ny hampatelony ka tsy hazava ny hampatelon'ny andro mba ho toy izany koa ny alina. Dia nahita sy nahare voromahery anankiray nanidina teny afovoan'ny lanitra aho, izay nanao tamin'ny feo mahery hoe: loza, loza, loza ho an'izay monina eny ambonin'ny tany no ny feo sisa any trompetry ny anjely telo izay efa hitsoka. Apokalipsina fanambarana toko 7. Ary ny anjely fahadimy nitsoka dia hitako fa indro nisy kintana anankiray avy tany an-danitra latsaka tamin'ny tany, ary nomena ilay anjely ny fanalahidiny lavaka tsy hita nonoa. Ary nanokatra ny lavaka tsy hita nonoa izy, dia nisy setroka niakatra avy tamin'ny lavaka, tahaka ny setroka avy amin'ny lafaoro lehibe, ary tonga maizina ny masoandro ary ny habakabaka noho ny setroka avy tao amin'ny lavaka. Ary nisy valala nivoaka avy tamin'ny setroka nakamin'ny tany, ary nomena hery ireny, tahaka ny herin'ny maingoka amin'ny tany. Ary nilazana izy mba tsy hanimba ny ahitra amin'ny tany, na ny zava-maitso, na ny hazo akory aza, fa ny olona izay tsy manana ny tombo-kasen'Andriamanitra eo amin'ny andriny ihany. Nefa tsy navela hahafaty azy izy, fa ny ampanantaina azy 5 volana, ary ny fampanantainany dia tahaka ny fampanantainan'ny maingoka raha mamely olona. Ary amin'izany andro izany dia hitady fahafatesana ny olona fa tsy hahita, ary anirio faty izy fa mandositra azy ny fahafatesana. Ary ny endriky ny valala dia tahaka ny soavaly voahomana ho enti miady, ary tamin'ny lohany nisy satro-boninahitra toy ny volamena, ary ny tavany tahaka ny tavan'olona. Ary nanam-bolo tahaka ny volom-behivavy izy, ary ny nifiny tahaka ny an'ny liona. Ary nanam-piarova-tratra tahaka ny fiarovan-tratra vy izy, ary ny fikopakopaky ny elany dia tahaka ny fikotrokotroky ny kalesy entin'ny soavaly betsaka miriotra ao amin'ny ady. Ary manandrambo tahaka ny maingoka izy sady misy fanindronana, ary amin'ny rambony no misy ny heriny ampahorian'ny olona 5 volana. Ary manana ny anjeliny lavaka tsy hita nonoa ho mpanjakany izy. Ny anarany amin'ny teny Hebreo dia Abadona, fa amin'ny teny Grika kosa dia Apoliona no anarany. Lasa ny loza anankiray, indreo ho avy ny loza roa hafa koa rehefa afaka izao. Ary ny anjely fahaenina nitsoka dia nahare feo avy tamin'ny tandroky ny alitara volamena eo anatrehan'Andriamanitra aho, nanao tamin'ny anjely fahaenina izay nanana ny trompetra hoe: ao ny anjely efatra izay mifatotra any Eufrata ony lehibe. Dia novahana ny anjely efatra izay voahomana ho amin'ny ora sy ny andro sy ny volana ary ny taona mba hahafaty ny hampatelo ny olona. Ary ny isan'ny miaramila ny soavaly dia 2 alinalina na hare ny isany ao. Ary toy izao no nahitako ny soavaly teo amin'ny fahitana sy izay nitaingina azy. Manana
mpiarovantratra tahaka ny afo sy ny setroka ary ny solofara izy. Ary ny lohan'ny soavaly dia tahaka ny lohan'ny liona, ary misy afo sy setroka ary solofara mivoaka avy amin'ny vavany. Ireo loza telo ireo dia ny afo sy ny setroka ary ny solofara izay nivoaka avy tamin'ny vavany no nahafaty ny hampatelin'ny olona. Fa ny herin'ny soavaly dia eo amin'ny vavany sy ny rambony, fa ny rambony dia tahaka ny menarana sady manandoha, ka ireny no entiny mampahory. Nefa ny olona isisa izay tsy matin'ireo loza ireo dia tsy nibebaka hiala tamin'ny asan'ny tanany, mba tsy hivavaka amin'ny demonia sy ny sampy volamena sy ny volafotsy sy ny varahina sy vato ary hazo izay tsy mahajery na maharena hafa mamindra. Ary tsy nibebaka tamin'ny namonoany olona izy, na tamin'ny nanaovany ody ratsy, na tamin'ny fijangajangany, na tamin'ny halatra nataony koa. Apokalipsina fanambarana toko 10. Ary hitako fa indro nisy anjely mahery anankiray koa nidina avy tany an-danitra sady nitafy rahona, ary ny havana dia teo amin'ny lohany, ary ny tavany dia tahaka ny masoandro, ary ny tongony tahaka ny andry afo. Ary nitana boky kely nivelatra teny an-tanana izy, ary napahany ny tongony, ka ny ankavanany tamin'ny ranomasina ary ny ankaviany tamin'ny tany. Ary ny antso tamin'ny feo mahery izy tahaka ny fieron'ny liona, ary noho ny antso izy dia nikotroka ny kotrokorana 7. Ary rehefa nikotroka ny kotrokorana 7 dia efa anoratra ao kanjo na refeo avy tany an-danitra ao nanao hoe: asio tombo-kase izay efa notonon'ny kotrokorana 7 fa aza soroatana. Ary ny anjely ilay efa hitako dia nitsangana teo ambonin'ny ranomasina sy teo ambonin'ny tany, ka nanangana ny tanany ankavanana ho amin'ny lanitra, ary ny anina tamin'izay velona mandrakizay dia ilay naharin'ny lanitra sy ny ao aminy ary ny tany sy ny ao aminy ary ny ranomasina sy ny ao aminy, fa tsy hisy andro intsony. Fa amin'ny andro itsofan'ny anjely 7, rehefa hitsoka izy dia ho tanteraka ny zava-miafina izay an'Andriamanitra araka ny teny soa mahafaly nambarany tamin'ny mpaminany mpanompony. Ary ny feo izay efa reko avy tany an-danitra dia niteny tamiko indray hoe: mandehana, raiso ilay boky mivelatra eny an-tanan'ny anjely mitsangana eo ambonin'ny ranomasina sy eo ambonin'ny tany. Dia nakany amin'ny anjely aho ka nanao taminy hoe: omeo ay ny boky kely iny. Ary io izy tamiko: raiso ka ano avokoa io, dia hampangidiny kibonao izy, nefa eo ambavanao dia ho mamy tahaka ny tantely. Dia noraisiko ilay boky kely teny an-tanan'ny anjely ka nohaniko avokoa, ary raha nataoko teo ambavako izy dia mamy tahaka ny tantely, kanjo no nivoateliko dia nangidy ny kiboko. Ary nisy nilaza tamiko hoe: tsy maintsy maminany indray ianao ny amin'ny olona maro sy ny firenena maro sy ny fiteny maro ary ny mpanjaka maro. Apokalipsina fanambarana toko 12. Ary nomena volotara tahaka ny te ianao, ka nisy nilaza tamiko hoe: mitsangana ka refeso ny tempolon'Andriamanitra sy ny alitara, ary isao izay mivavaka ao. Fa ny kianjo eo ivelan'ny tempoly dia avelao ihany fa aza mba refesiny, fa nomena ny jentilisa izany, ka hanitsaka ny tanana masina 12 volana izy. Ary omeko hery sy vavolombeloko 2, ka aminany 720 andro izy sady hitafy lamba fisaonana. Ireo ilay hazo oliva 2 sy ilay fanovanjiro 2 izay mitsangana eo anatrehan'ny tompon'ny tany. Ary raha misy tahandratra ireo dia misy afo mivoaka amin'ny vavany ka mandany ny fahavaliny. Ary raha misy tahandratra ireo dia tsy maintsy hovonoina toy izany koa izy. Ireo dia manam-pahefana handrindrina ny lanitra, mba tsy hilatsahany ranorana amin'ny andro aminaniny. Ary manam-pahefana amin'ny rano koa izy, hampody azy ho rà sy hamely ny tany amin'ny loza araka izay andro tiany, na oviana na oviana. Ary rehefa tanteraka ny filazany dia hiady aminy kosa ilay bibidia miakatra avy amin'ny lavaka tsy hita nonoa
ka haresy hahafaty azy. Ary ny fantany hiampatra eny an-dalambe amin'ny tanàna lehibe izay atao araky ny hevim-panahy hoe Sodoma sy Egipta, sady tao koa no nanombohana ny tompony tamin'ny hazo fijaliana. Ary ny olona sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny firenena maro dia misy mijery ny fatiny atelon'andro sy tapany, ary tsy avelany alevina ao am-pasana ny fatiny. Ary ny mponina ambonin'ny tany mifaly azy ka ravoravo, ary ifanaty zavatra izy satria nampangirifiry ny mponina ambonin'ny tany ireo mpaminany roa ireo. Ary rehefa afaka ny atelon'ny andro sy tapany, dia nisy fanahinaina avy tamin'Andriamanitra niditra tao anatin'ireo, ary nijoro tamin'ny tongony izy ka raiky tahotra indrindra izay nahita azy. Ary naharefy feo mahery avy tany an-danitra izy roa nanao taminy hoe miakara ty, dia niakatra ho any an-danitra tao anatin'ny rahona ireo, ary nahatsinjo azy ny fahavalony. Ary tamin'izany ora izany dia nisy horohoro-tany mafy ka rava ny ampafolon'ny tanàna, ary maty tamin'izany horohoro-tany izany ny olona 7,000, ary raiky tahotra ny olona sisa ka nanome voninahitra n'Andriamanitra ny lanitra. Lasa ny loza faharoa, indro ahafaingana ny loza fahatelo. Ary ny anjely fahafito nitsoaka, dia nisy feo mafy tany an-danitra nanao hoe ny fanjakana amin'izao tontolo izao dia efa lasa ny tombontsika sy ny Kristiny, ary izy no hanjaka mandrakizay. Ary ny loholona 720 izay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana eo ho anatrehan'Andriamanitra dia niankohaka ka nivavaka tamin'Andriamanitra. Nanao hoe saotranao zahay, Tompo, Andriamanitra tsy toa, ilay ankehitriny sy taloha, satria nasehonao ny herinao lehibe ka efa manjaka ianao. Ary tezitra ny firenena maro, ary tonga ny fahatezeranao sy ny fotoana hitsarana ny maty sy hanomezana valim-pity ny mpaminany mpanomponao sy ny olona masina ary izay matahotra ny anaranao, na kely na lehibe, ary mba hanimbanao izay manimba ny tany. Ary novoana ny tempolin'Andriamanitra ny an-danitra, ka hita ny fiaran'ny fanekeny teo ao anatin'ny tempoliny, ary nisy elatra sy feo tsy kotrokorana sy horohoro-tany ary avandra vavety. Apokalipsina fanambarana toko 12. Ary nisy famantarana lehibe hita tany an-danitra, dia vehivavy mitafy ny masoandro, ary ny volana no eo ambanin'ny tongony, ary misy satro-boninahitra kintana 12 amin'ny lohany, sady bevoka izy ary mihetsy-jaza izy ka mitaraina, satria marary fatratra efa hiteraka. Ary nisy famantarana hafa koa hita tany an-danitra, ka indro nisy dragona mena lehibe manandofo 7 sy tandroka 10, ary misy diadema 7 amin'ny lohany. Ary ny rambony dia manala ny ampatelon'ny kintana amin'ny lanitra ka manjera ireny ho amin'ny tany. Ary ny dragona nijanona teo anatrehan'ilay vehivavy fiteraka mba handrapaka ny zanany raha vao teraka. Ary niteraka zazalahy izy izay efa hanapaka ny firenena rehetra amin'ny tehim-by, ary ny zanany no vonjena faingana nakarina ho any amin'Andriamanitra dia ho any amin'ny seza fiandrianany. Ary vehivavy kosa nandositra nakany anefitra izay nisy fitoerany namboarin'Andriamanitra mba ho velomina any 720 andro izy. Ary nisy ady tany an-danitra. Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ilay dragona, ary ilay dragona mba amin'ny anjeliny kosa dia niady, nefa tsy naharesy, sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra. Ary nazera ilay dragona, dia ilay menarana ela izay atao hoe devoly sy satana, izay mamitaka izao tontolo izao, dia nazera tamin'ny tany izy, ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. Dia naharefy feo mahery tany an-danitra ao nanao hoe ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan'Andriamantsika, ary ny fahefan'ny Kristiny, satria nazera ilay mpiapanga ny rahalahintsika, dia ilay miapanga azy eo anatrehan'Andriamantsika andro aman'alina. Ary izy ireo naharesy azy
noho ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny teny filasana azy, ary tsy nakamamy ny ainy intsony izy na dia ho faty aza. Ary noho izany mifalia ry lanitra sy ianareo izay monina ao aminy. Loza ho an-tany sy ny ranomasina, fa nidina ao aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe, satria fantany fa kely sisa ny androny. Ary rehefa hitan'ilay dragona fa nazera tamin'ny tany izy, dia nanenjika ilay vehivavy niteraka ny zazalahy izy, ary ilay vehivavy nomena ny elatra 2 any voromahery lehibe anidinany ho any anefitra, ho any amin'ny fitoerany izay hitezana azy fetrandro iray sy fetrandro 2 ary atsasaky ny fetrandro mba tsy ho hitan'ilay menarana izy. Ary ilay menarana namoaka rano tamin'ny vavany toy ny irika anaraka andra vehivavy mba hidaosan'ny irika izy. Nefa ny tany namonjy andra vehivavy, fa ny vava ny tany ka nitelina ny rika izay navoaka ny dragona tamin'ny vavany. Dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy, ary nitsangana teo ambonin'ny fasiky ny ranomasina izy. Apokalipsy na fanambarana toko 7:10. Ary hitako fa indro nisy bibidia niakatra avy tamin'ny ranomasina nanatandroka 10 sy lo 7, ary tamin'ny androny dia nisy diadema 10, ary tamin'ny lohany dia nisy anarana fitenenan-dratsy. Ary ny bibidia izay efa hitako dia tahaka ny leoparda, ary ny tongony tahaka ny ampera, ary ny vavany tahaka ny vavan'ny liona, ary ilay dragona nanome azy ny heriny sy ny seza fiandrianany ary fahefana lehibe. Ary hitako ny lohany anankiray izay toa voa ka efa ho faty, nefa sitrana ihany ilay feriny saika nahafaty azy. Ary gaga ny tany rehetra nanaraka ilay bibidia. Ary dia niankohaka teo anoloan'ilay dragona ireo, satria izy no nanome ny fahefana ho an'ny bibidia. Ary niankohaka teo anoloan'ny bibidia koa ireo, ka nanao hoe iza no tahaka ny bibidia, ary iza no mahay miady aminy. Dia nomena lela miteny zavatra miompampana sy fitenenan-dratsy izy, ary nomena fahefana mba hiasa 12 volana. Ary nanokatra ny vavany teny ratsy an'Andriamanitra izy, dia ny teny ratsy ny anarany sy ny taberina kely dia ireo mitoetra ny an-danitra. Ary navela hiady tamin'ny olona masina izy ka aharesy azy, ary nomena fahefana tamin'ny fokom-pirenena sy ny olona sy ny samy hafa fiteny ary ny firenena rehetra izy. Ary ankohaka eo anoloany ny olona rehetra monina ambonin'ny tany, dia izay tsy manana ny anarany voasoratra eo amin'ny bokon'ny fiainan'ny zanak'ondry, izay voavono hatramin'ny hanorenana izao tontolo izao. Raha misy manan-tsofina, aoka izy hiaino. Raha misy mamabo dia mba ho baboina kosa izy, ary raha misy mamono amin'ny sabatra dia tsy maintsy ho vonoina amin'ny sabatra kosa izy. Indro ny faharetana sy ny finoan'ny olona masina. Ary hitako fa indro nisy bibidia iray koa niakatra avy tamin'ny tany, ary nanatandroka 2 tahaka ny an'ny zanak'ondry izy sady niteny tahaka ny dragona. Ary ny fahefana rehetra nananan'ilay bibidia voalohany dia asehony eo anatrehany, ary ny tany mba amin'izay monina eo dia asainy miankohaka eo anoloan'ilay bibidia voalohany izay efa sitrana tamin'ilay feriny saika nahafaty azy. Ary manao famantarana lehibe izy ka dia mampidina afo avy any an-danitra ho amin'ny tany eo imason'ny olona aza. Ary mamitaka izay monina ambonin'ny tany izy amin'ny famantarana izay nomena azy atao eo imason'ny bibidia. Sady milaza amin'izay monina ambonin'ny tany koa mba hanao sary ho an'ny bibidia izay voan'ny sabatra nefa velona ihany. Ary navela hanisy aina ny sarin'ny bibidia izy mba ahateny ny sarin'ny bibidia ary hampamono izay rehetra tsy mety miankohaka eo anoloan'ny sarin'ny bibidia. Ary ny olona rehetra na ny kely na ny lehibe, na ny manan-karena na ny malahelo, na ny tsy andevo na ny andevo, dia hampandraisy ny marika eo amin'ny tanany ankavanana na eo amin'ny andriny avokoa. Mba tsy hisy ahazo hividy na hivarotra
afa-tsy izay manana ny marika dia ny anaran'ny bibidia na ny isan'ny anarany. Indro ny fahendrena. Aoka izay manan-tsaina anisa ny isan'ny bibidia dia fa nisan'olona izany ary 960 no isany. Apokalipsy na fanambarana toko 4:10. Ary hitako fa indro ny zanak'ondry nitsangana teo an-tendrombohitra Ziona, ary nisy 4,400 alina sy 1 hetsy nomba azy, samy nanana ny anarany sy ny anaran'ny rainy voasoratra eo amin'ny andriny. Ary naharefeo avy tany an-danitra aho tahaka ny fiorondron'ny rano sy tahaka ny fikotroky ny kotrokorana mafy, ary ny feo izay reko dia tahaka ny an'ny mpitendry lokanga mitendry ny lokangany. Ary mihira tononkira vaovao eo anoloan'ny seza fiandrianana sy eo anatrehany zava-mananaina 4 sy ny loholona izy. Ary tsy nisy nahay nianatra izany fihirana izany afa-tsy ny 4,400 alina sy 1 hetsy izay navotana niala tamin'ny tany. Ireo no tsy voaloto tamin'ny vehivavy fa virjiny izy. Ireo no manaraka ny zanak'ondry na aiza no alehany. Ireo no navotana avy tamin'ny olona ho voaloham-bokatra ho an'Andriamanitra sy ny zanak'ondry. Ary tsy nisy lainga hita teo am-bavany sady tsy manan-tsiny izy. Ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay ho toriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra. Nanao tamin'ny feo mahery hoe: "Matahorana Andriamanitra ka omeo voninahitra izy, fa tonga ny andro fitsarany." Ary miankohofo eo anoloan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Ary nisy iray koa dia anjely faharoa nanaraka ka nanao hoe: "Rava, rava Babilona lehibe, izay nampisotro ny firenena rehetra ny divain'ny fahatezerana noho ny fitsangatsangany." Ary nisy iray koa dia anjely fahatelo nanaraka ireny ka nanao tamin'ny feo mahery hoe: "Raha misy miankohaka eo anoloan'ny bibidia sy ny sariny ka mandray ny marika eo amin'ny andriny na amin'ny tanany, dia izy koa no hisotro ny divain'ny fahatezeran'Andriamanitra izay nahidina tao anatin'ny kapokon'ny fahatezerany tsy miaroaro zavatra sady ampijaliana amin'ny afo sy solofara eo anatrehany anjely masina sy eo anatrehany zanak'ondry izy. Ary ny setroky ny fijaliany dia miakatra mandrakizay. Ary tsy manam-pitsaharana na andro na alina izay miankohaka eo anoloan'ny bibidia sy ny sariny na izay mandray ny marika ny anarany. Indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Ary naharefeo avy tany an-danitra aho nanao hoe: "Soraty, sambatra ny maty dia izay maty ao amin'ny tompo hatramin'izao. Eny, hoy ny fanahy, fa hitsahatra amin'izay nisasarana izy, fa ny asa ny manaraka azy." Ary indro nahita rahona fotsy aho, ary nisy tahaka ny zanak'olona nipetraka teo ambonin'ny rahona, izay nisatroka satro-boninahitra volamena sady nitana fijinjana maranitra teny an-tanany. Ary nisy anjely iray koa nivoaka avy tao amin'ny tempoly, niantso tamin'ny feo mahery ka nanao tamin'ilay nipetraka teo ambonin'ny rahona hoe: "Aroso ny fijinjanao ka mijinja, satria tonga ny andro fijinjana, fa masaka dia masaka ny vokatry ny tany." Dia naroso n'ilay nipetraka teo ambonin'ny rahona tamin'ny tany ny fijinjany ka voajinja ny tany. Ary nisy anjely iray koa nivoaka avy tao amin'ny tempoly tany an-danitra, ary izy koa nanana fijinjana maranitra. Ary nisy anjely iray koa nivoaka avy teo amin'ny alitara, ary nanana fahefana tamin'ny afo izy, ary izy niantso ilay nanana ny fijinjana maranitra tamin'ny feo mahery hoe: "Aroso ny fijinjanao maranitra, ka angony ny sampahom-boloboka eo amin'ny tany, fa masaka tsara ny voalobony." Ary naroson'ilay anjely tamin'ny tany ny fijinjany, dia nangonina ny voaloboky ny tany ka nazerany tao amin'ny famihazana lehibe dia ny fahatezeran'Andriamanitra. Ary voahitsaka teny ivelan'ny tanàna ny famihazana,
ary avy tao amin'ny famihazana dia nisy rà nahadifotra hatramin'ny lamboridin-tsoavaly ka lasa hatramin'ny 100 sy tadio. Apokalipsy na fanambarana toko 5:10. Ary hitako fa indro nisy famantarana iray koa tany an-danitra sady lehibe mahagaga dia anjely 7 izay nanana ny loza 7 farany satria ireny no ety mahatanteraka ny fahatezeran'Andriamanitra. Ary nahita aho fa indro toa ranomasina fitaratra miaro afo ary izay naharesika afaka tamin'ny bibidia sy ny sariny ary ny isan'ny anarany dia nitsangana teo amoron'ny ranomasina fitaratra ny tana lokangan'Andriamanitra. Ary mihira ny fihiran'ny Mosesy mpanompon'Andriamanitra sy ny fihiran'ny zanak'ondry izy manao hoe: lehibe sy mahatalanjona ny asanao Tompo, Andriamanitra tsy toa. Mahitsy sy marina ny lalanao ry mpanjaka mandrakizay. Iza ny tsy hatahotra ary iza ny tsy hankalaza ny anaranao Tompo? Fa ianao ihany ny masina ary ny firenena rehetra ho avy ankohaka eo anatrehanao. Fa efa nahariary ny fitsarana marina nataonao. Ary efa afaka izany dia nahita fa indro novoana ny tempoly dia nitaperina kely ny vavolombelona tany an-danitra. Ary ny anjely 7 izay nanana ny loza 7 dia nivoaka avy tao amin'ny tempoly ary niravaka vatosoa madio sy mamirapiratra izy sady nisikina fisikinam-bolamena teo amin'ny tratrany. Ary ny anankiray tamin'ny zava-mananaina 4 nanome ny anjely 7 lovia volamena 7 feno ny fahatezeran'Andriamanitra izay velona mandrakizay. Ary ny tempoly dia feno setroka avy tamin'ny voninahitr'Andriamanitra sy ny heriny ka tsy nisy nahazo niditra tao amin'ny tempoly mandra-pahatanteraka ny loza 7 nety ny anjely 7. Apokalipsy na fanambarana toko 9:10. Ary naharefeo mahery avy tao amin'ny tempoly aho nanao tamin'ny anjely 7 hoe: mandehana ahidino amin'ny tany ao amin'ny lovia 7 feno ny fahatezeran'Andriamanitra. Ary ny voalohany nandeha dia napidina ny tao an-doviany tamin'ny tany dia nisy vahy ratsy sady mampahory tamin'ny olona izay nanana ny mariky ny bibidia sy ny ankohaka teo anatrehan'ny sariny. Ary ny faharoa napidina ny tao an-doviany tamin'ny ranomasina dia nody rà tahaka ny ran'olona maty ny ranomasina ary maty ny zava-mananaina rehetra tao aminy. Ary ny fahatelo napidina ny tao an-doviany tamin'ny ono sy ny loharano dia nody rà ireny. Ary nahareny anjelin'ny rano aho nanao hoe: marina ianao, ilay ankehitriny sy taloha dia ny iray masina satria efa ny tsara toy izany ianao. Fa ny ranon'ny olona masina sy ny mpaminany no nalatsany ka dia rà kosa no nomenao hosotrony ary tandrifiny ho azy izany. Ary reko ny alitara nanao hoe: eny Tompo, Andriamanitra tsy toa, marina sy mahitsy ny fitsaranao. Ary ny fahaefatra nampidina ny tao an-doviany tamin'ny masoandro dia nasaina nandoro ny olona tamin'ny afo izy. Ary mahay ny hafanana be ny olona dia niteny ratsy ny anaran'Andriamanitra izay manam-pahefana amin'ireny loza ireny, izy sady tsy nibebaka mba hanome voninahitra azy. Ary ny fahadimy nampidina ny tao an-doviany tamin'ny seza fiandrianan'ilay bibidia dia tonga maizina ny fanjakany ary ny olona ny tsakitsaky ny lelany noho ny fanaintainana. Dia niteny ratsy an'Andriamanitra ny lanitra izy noho ny fanaintainany sy ny vainy sady tsy nibebaka tamin'ny asany. Ary ny fahaenina nampidina ny tao an-doviany tamin'ny Eofrata, ony lehibe, dia ritra ny ranony anamboarana ny lalan'ireny mpanjaka avy any amin'ny fiposahan'ny masoandro. Ary nahita fa indreo fanahy maloto 3 tahaka ny sahona avy tamin'ny vavan'ilay dragona sy tamin'ny vavan'ilay bibidia ary tamin'ny vavan'ilay mpaminany sandoka. Fa fanahin'ny demonia ireo ka manao famantarana sady mankany amin'ny mpanjaka amin'izao tontolo izao mba hanangona azy ho amin'ny adin'ilay andro lehiben'Andriamanitra tsy toa. Indro avy toy ny mpangalatra aho, sambatra izay miambina ka miaro ny fitafiany
fandrao mandeha mitanjaka izy ka hita ny fahamenarany. Ary nangoniny ho any amin'ny tany atao amin'ny teny Hebreo hoe Aramagedona ireny. Ary ny fahafito dia nampidina ny tao andoviany tamin'ny rivotra, dia nisy feo mahery nivoaka avy tao amin'ny tempoly teo amin'ny seza fiandrianana nanao hoe vita. Dia nisy elatra sy feo sy kotrokorana ary nisy horohoro-tany mafy izay tsy mbola nisy toy izany hatr'izay nisian'ny olona tetỳ ambonin'ny tany. Eny, tsy mbola nisy horohoro-tany mafy sy lehibe toy izany. Ary ny tanàna lehibe dia vaky ho telo toko, ary rava ny tanàna ny firenena maro. Ary Babilona lehibe dia notsarovana teo anatrehan'Andriamanitra mba homena azy ny kapoaky ny divainy fieretany fahatezerany. Ary ny nosy rehetra nandositra, ary ny tendrombohitra tsy hinta intsony. Ary nisy avandra vaventy nilatsaka avy tany an-danitra ho amin'ny olona, tokony ho lanjan-talenta iray avy, ary ny teny ratsy an'Andriamanitra ny olona no niloza avy tamin'ny avandra. Fa lehibe loatra izany loza izany. Apokalipsy na fanambarana toko 17. Ary tonga ny anjely anankiray tamin'izy fito izay nanana ny lovia fito, dia niteny tampoka nanao hoe avy aty dia asehoko anao ny fitsarana ilay vehivavy janga lehibe izay mipetraka eny ambonin'ny rano maro. Dia ilay nijangajangany mpanjakany tany sady natao leon'ny divainy fijangajangany ny mponina tamin'ny tany. Dia netiny tamin'ny fanahy ho any an'efitra aho ary nahita vehivavy nitaingina biby 10 volonjaka, feno anarana fitenenan-dratsy sady nanan-doha 7 sy tandroka 10. Ary vehivavy dia nitafy lamba volomparasy sy jaky ary niravaka volamena sy vatosoa ary perila sady nitana kapoaka volamena teny an-tanany, feno zava-betaveta dia ny zava-maloto momba ny fijangajangany. Ary nisy anarana voasoratra teo amin'ny andriny nanao hoe zava-miafina, Babilona lehibe, renin'ny mpijangajanga sy ny zava-betaveta amin'ny tany. Ary hitako fa indro raha vehivavy dia leon'ny ranon'ny olona masina sy ny rano martioran'i Jesosy, koa raha nahita azy aho dia gaga indrindra. Ary eo ilay anjely tamiko, nahoana ny gaga ianao? Izao ilaza aminao ny zava-miafina, ny amindra vehivavy sy ny biby 10 mitondra azy, izay manan-doha 7 sy tandroka 10. Ny biby dila efa hitanao dia teo ihany, ary tsy eo izao. Nefa efa hiakatra avy amin'ny lavaka tsy hita nonoa izy, ka ho lasa ho amin'ny fandringanana. Ary ny monina ambonin'ny tany, dia izay tsy voasoratra eo amin'ny boky ny fiainana hatramin'ny nanorenana izao tontolo izao, dia ho gaga raha mijery ilay bibidia, izay teo ihany ary tsy eo izao, nefa mbola ho avy indray. Indro ny hevitra iray misy fahendrena. Ny loha 7 dia tendrombohitra 7 izay hipetrahana vehivavy, ary mpanjaka 7 ireo. Efa lava ny 5, ka ny iray mbola eo ihany, ary ny iray koa mbola tsy tonga. Ary rehefa tonga izy dia tsy maintsy mitoetra kelikely. Ary ny bibidia izay teo ihany ary tsy eo izao, dia izy no namany 7 mahavalo azy ka lasa ho amin'ny fandringanana. Ary ny tandroka 10 izay hitanao dia mpanjaka 10 izay tsy mbola nahazo fanjakana, fa mandray fahefana ho toa mpanjaka iray ora miaraka amin'ny bibidia izy. Ireo dia miray saina ka manome ny heriny sy ny fahefany ho an'ilay bibidia. Ireo dia hiady amin'ny zanak'ondry, ary ny zanak'ondry haharesy azy, satria tompony tompo sy mpanjaka mpanjaka izy, ary haharesy azy koa izay momba azy, dia olona voanjo sy voafidy ary mahatoky. Ary io izy tamiko, ny rano efa hitanao izay hipetrahan'ilay vehivavy janga, dia olona sy vahoaka betsaka sy firenena maro ary samihafa fiteny. Ary ny tandroka 10 sy ny bibidia izay efa hitanao, dia ireo no hankahala ilay vehivavy janga, ka ahatsinotsinona azy sy ampitanjaka azy sy hihinana ny nofiny ary andevina ny tenany amin'ny afo. Fa Andriamanitra efa nanome fo ireo hanatanteraka ny heviny sy fanara-tsaina ary hanome ny fanjakana ho an'ilay bibidia
mandra-pahatanteraky ny tenin'Andriamanitra. Ary raha vehivavy ilay hitanao dia tanàna lehibe izay manjaka amin'ny mpanjakany tany. Apokalipsina fanambarana toko 20. Rehefa afaka izany dia hitako fa indro nisy anjely iray koa nidina avy tany an-danitra, nanana fahefana lehibe ary ny tany no hazavain'ny voninahiny. Ary niantso tamin'ny feo mahery izy ka nanao hoe: ravy, ravy Babilona lehibe, ka tonga fonenan'ny demonisy fieren'ny fanahy maloto rehetra ary akany ny vorona rehetra izay maloto sy ankalaina. Fa tamin'ny divainy fahatezerana noho ny fitsangatsakany no nahalavo ny firenena rehetra, ary ny mpanjakany tany nitsangatsanga taminy, ary ny mpandrato tamin'ny tany tonga mpanan-karena no ny afatatry ny nitiavan'io ny zava-mahafinaritra ny tena. Ary nahare feo iray koa avy tany an-danitra aho nanao hoe: miala aminy anareo ry oloko, mba tsy hiombonanareo ho taminy, ary mba tsy hisy ahazo anareo ny loza manjo azy. Fa ny fahotany efa nitehika tamin'ny lanitra, ary Andriamanitra efa nahatsiaro ny ratsy nataony. Mamalia azy araka izay nataony, ka omeo azy indroa eny toy ny nataony izy, ary ny kapoaka izay nofenony dia fenoy indroa eny ho azy. Torakitsy ny derany tena sy ny velomany tamin'ny zava-mahafinaritra ny tena, dia omeo fanaintainana sy alahelo toraka izany koa izy, satria hoy izy anakapo: mipetraka ho mpanjaka vavy aho fa tsy mpitondra tena, ary tsy mba hahita alahelo mihitsy aho. Koa noho izany dia ho tonga indray andro monja izao loza anjo azy izao, dia fahafatesana sy fisaonana ary mosary, ary ho levon'ny afo izy fa mahery ny Tompo Andriamanitra izay nitsara azy. Ary ny mpanjakany tany izay nitsangatsanga taminy sy niarana nahara-po taminy tamin'ny zava-mahafinaritra ny tena dia hitehatratra sy hitomany azy raha mahita ny setroky ny fandoroana azy. Eny, hijanony eny lavitra eny izy noho ny fahatahorana ny fanaintainany ka hanao hoe: indrisy, indrisy, Babilona izay tanàna lehibe, ry ilay tanàna mafy, fa tamin'ny ora iray monja dia tonga ny fitsarana anao. Ary ny mpandrato amin'ny tany dia hitomany sy hisaona azy, fa tsy hisy mpividy intsony ny entany. Dia entana volamena sy volafotsy, sy vatosoa sy perila, sy rongony fotsy madinika, sy lamba volomparasy, sy landy, sy jaky, sy hazo manopofona, sy ny fanaka ivory rehetra, mba amin'ny fanaka rehetra amin'ny hazo sarobidy indrindra, sy varahina sy vy ary vato sanga, sy azovo mamy sy zavatra manopofona, sy didikazo, sy menaka manitra, sy didikazo manopofona, sy divay, sy diliolo, sy lafarinina tsara toto, sy varitritika, sy omby, sy ondry, sy soavaly, sy kalesy, ary tena sy hain'olona. Ary ny vokatra soa niriny fanahinao dia efa niala taminao, ary ny zavatsoa rehetra sy ny zava-malaza rehetra dia efa levina tsy ho anao, ary tsy ho hinta intsony mandrakizay ireo. Ny mpandrato izany zavatra izany, izay efa tonga mpanan-karena taminy, dia hijanony eny lavitra eny noho ny fahatahorana ny fanaintainany, ka hitomany sy hisaona ary hanao hoe: indrisy, indrisy, ilay tanàna lehibe izay nitafy rongony fotsy madinika sy lamba volomparasy sy jaky ary ny ravaka volamena sy vatosoa ary perila. Fa tamin'ny ora iray monja no nahafoana ny arena be toy izany, ary ny mpitondra samby rehetra sy izay rehetra nandeha eny ambonin'ny ranomasina sy ny matilo, ary izay rehetra manao raharaha any an-dranomasina dia nijanona teny lavitra eny. Ary raha nahita ny setroky ny fandoroana azy dia niantso nanao hoe: aiza intsony re no misy tahaka izany tanàna lehibe izany? Ary nanompo vovoka iraraka tamin'ny lohany izy, dia niantso sady nitomany sy nisaona ka nanao hoe: indrisy, indrisy, ilay tanàna lehibe izay nampanan-karena izay rehetra manatsambo eny amin'ny ranomasina noho ny zava-tsarobidy tao aminy, fa tamin'ny ora iray monja no nahafoana izany.
Mifalia noho izay zavatra nanjo azy ianao. Ry lanitra tsy ianareo olona masina, tsy ianareo apôstôly ary ianareo mpaminany, fa Andriamanitra efa nitsara azy ka namaly azy noho ny taminareo. Ary nisy anjely mahery anankiray nibata vato tahaka ny vato lehibe fiksoam-bary dia nanipy izany tany an-dranomasina ka nanao hoe: atsipy mafy toy izany no fandravan'i Babilôna ilay tanàna lehibe ka tsy ho hita intsony izy. Ary ny feon'ny mpitendry lokanga sy ny mpitsoka mozika sy ny mpitsoka sodina ary ny mpitsoka trompetra dia tsy ho re eo aminao intsony. Ary ny mpiasa rehetra mahay zavatra na inona tsy ho hita eo aminao intsony. Ary ny feon'ny vato fiksoam-bary tsy ho re eo aminao intsony. Ary ny fahazavan'ny jiro tsy mba ahazava eo aminao intsony. Ary ny feon'ny mpampakatra sy ny ampakarana tsy ho re eo aminao intsony. Fa lehibe ny tany ny mpandrantonao, fa ny ody ratsinao no nentinao namitaka ny firenena rehetra. Ary teo anatiny no nahitana ny ranom-paminany sy ny olona masina sy hitsy rehetra novonoina teny ambonin'ny tany. Apokalipsina fanambarana toko 7:10. Rehefa afaka izany dia nahare ohatry ny feon'ny vahoaka betsaka tany an-danitra aho nanao hoe: Aleloia! Ny famonjena sy ny voninahitra ary ny hery dia an'Andriamantsika. Fa marina sy mahitsy ny fitsarana ataony. Fa nitsara ilay vehivavy janga lehibe izy dia ilay nandoto ny tany tamin'ny fijangatsangany. Ary namaly azy noho ny rano mpanompony izay nalatsaky ny tanany. Dia niteny fandroany ireo hoe: Aleloia! Ary ny setroky ny tanàna dia miakatra mandrakizay. Ary ny loholona 420 sy ny zava-manan'aina 4 dia niankohaka ny vavaka tamin'Andriamanitra, izay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana ka nanao hoe: Amen, Aleloia! Ary nisy feo koa nivoaka avy teo amin'ny seza fiandrianana ka nanao hoe: Mideran'Andriamantsika ianareo mpanompony rehetra, dia ianareo izay matahotra azy, na ny kely na ny lehibe. Dia nahare feo tahaka ny an'ny vahoaka betsaka aho, sy tahaka ny firondroan'ny rano be, ary tahaka ny fikotroky ny kotrokorana mafy, nanao hoe: Aleloia! Fa ny Tompo Andriamantsika dia nitsotoa no mpanjaka. Aoka isika hifaly sy ho ravoravo ka hanome voninahitra azy, fa tonga ny fampakaram-badiny zanak'ondry. Ka efa niomana ny vadiny, ary nasaina ny tafo rongony fotsy madinika sady madio no mangatsakatsaka izy. Fa izany rongony fotsy madinika izany dia ny asa marina ataon'ny olona masina. Ary io koa izy tamiko: soraty, sambatra izay natsoina ho amin'ny fanasana fampakaram-bady ny zanak'ondry. Fa hoy izy tamiko: ireo dia teny marin'Andriamanitra. Dia niankohaka teo amin'ny tongony aho mba hivavaka aminy. Ary io izy tamiko: tandremo, aza manao izao, fa mpanompo namanao ihany aho sady naman'ireo rahalahinao izay mitana ny filazanan'i Jesosy. Andriamanitra ihany no ivavao, fa ny filazanan'i Jesosy no fanahin'ny faminaniana. Ary nahita ny lanitra voasokatra aho ka indro nisy soavaly fotsy, ary izay nitaingina azy dia atao hoe mahatoky sy marina, ary amin'ny fahamarinana no hitsarany sy hiadiny. Ary ny masony dia lelafo, ary tamin'ny lohany nisy diadema maro, ary izy manana anarana voasoratra izay tsy misy mahalala akory afa-tsy ny tenany ihany. Ary miakanjo akanjo voafafy ra izy, ary ny anarany atao hoe ny tenin'Andriamanitra. Ary ny antokony miaramila ny an-danitra dia nanaraka azy, samy nitaingina soavaly fotsy sy ny akanjo rongony madinika sady fotsy no madio. Ary misy sabatra maranitra mivoaka avy amin'ny vavany mba hamelena ny fireneny. Ary izy hanapaka azy amin'ny tehim-by, ary izy no manitsaka ny famihazana antivain'ny fieretan'ny fahatezeran'Andriamanitra tsy toa. Ary manana anarana voasoratra amin'ny lambany sy ny feny izy nanao hoe: mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo. Ary hitako fa indro
Nisy anjely anankiray koa nitsangana teo amin'ny masoandro, ary niantso tamin'ny feo mahery izy ka nanao tamin'ny voromanidina rehetra teo afovoany habakabaka hoe: avika miangona ho amin'ny fanasana lehibe in'Andriamanitra, mba hihinananareo ny nofon'ny mpanjaka sy ny nofon'ny mpifehy arivo sy ny nofon'ny mahery sy ny nofon'ny soavaly mba amin'izay mitaingina azy, ary ny nofon'ny olona rehetra, na andevo na tsy andevo, na kely na lehibe. Ary hitako ilay bibidia sy ny mpanjaka an-tany mba amin'ny miaramila ny tafangona mba hiady amin'ilay mitaingina ny soavaly sy amin'ny fiaramilany. Ary nosamborina ilay bibidia dia mba mimpamina ny sandoka dia ilay nanao ny famantarana teo anatrehany, izay netiny namitaka ny efa nandray ny mariky ny bibidia sady miankohaka eo anoloany sariny, ary tena tsy mpivelona ho any amin'ny fary afo mirehitra solofara izy roa. Ary ny olona sisa dia maty ny sabatra mivoaka avy amin'ny vavan'ilay mitaingina ny soavaly, ary ny vorona rehetra dia voky ny nofony. Apokalipsina fanambarana toko 20. Ary hitako fa indro nisy anjely nidina avy tany an-danitra, nanana ny fanalahidiny lavaka tsy hita nonoa sy gadra lehibe eny an-tanany. Dia nisambotra ilay dragona izy, dia ilay menarana ela, ny devoly sy satana izany. Ka namatotra azy 10 taona, dia nanipy azy ho amin'ny lavaka tsy hita nonoa ka nanidy izany, dia nanisy tombo-kase teo amboniny, mba tsy hamitahana ny firenena maro intsony mandra-patapitry ny 10 taona, ary rehefa afaka izany dia tsy maintsy hovahana kelikely aloha izy. Ary nahita seza fiandrianana maro aho, ary nisy nipetraka teo amboniny, ary nomena fahefana hitsara izy, ary hitako koa ny fanahin'izay notapahin-doha noho ny filazanan'i Jesosy sy ny tenin'Andriamanitra sy izay rehetra tsy niankohaka teo anoloan'ny bibidia na teo anoloan'ny sarany, ary tsy nandray ny marika ho eo amin'ny andriny na ho eo amin'ny tanany, ary velona izy ka niara-nanjaka tamin'i Kristy 10 taona. Fa ny sisa amin'ny maty dia tsy mbola velona mandra-patapitry ny 10 taona. Izany no fitsanganana voalohany. Sambatra sy masina izay manana anjara amin'ny fitsanganana voalohany, ireo tsy mba hananany fahafatesana faharoa fahefana, fa ho mpisoron'Andriamanitra sy Kristy ireo ka hiara-manjaka aminy 10 taona. Ary rehefa tapitra ny 10 taona dia hovahana Satana ho afaka ao amin'ny tranomaizina ny toerany, ka hivoaka hamitaka ny firenena eny amin'ny vazan-tany 4 dia Goga sy Magoga, mba hanangona azy ho any amin'ny ady, tahaka ny fasiky ny ranomasina ny isany. Ary niakatra namaky ny tany izy dia nanodidina ny tobon'ny olona masina sy ny tanàna malala, ary nisy afo nidina avy tany an-danitra ka nandany azy. Ary ny devoly izay namitaka azy dia natsipy tany amin'ny fary afo sy solofara, izay misy ilay bibidia sy ilay mpaminany sandoka koa, ary ampijaliana andro amanalina mandrakizay ireo. Ary hitako fa indro nisy seza fiandrianana fotsy lehibe sy ilay mipetraka eo amboniny. Ny tany sy ny lanitra nandositra ny tavany ka tsy nisy toerana intsony. Ary nahita ny maty aho, na ny lehibe na ny kely, nitsangana teo anoloan'ny seza fiandrianana, ary novelarina ny boky. Ary nisy boky iray koa novelarina, dia ny boky ny fiainana izany. Ary ny maty dia notsaraina araka izay zavatra voasoratra teo anatin'ny boky araka ny asany. Ary ny ranomasina dia namoaka ny maty tao anatiny, ary ny fahafatesana sy ny fiainatsita namoaka ny maty tao aminy, dia samy notsaraina araka ny asany izy. Ary ny fahafatesana sy ny fiainatsita dia natsipy tany amin'ny fary afo, izany no fahafatesana faharoa dia ny fary afo. Ary raha nisy tsy hita voasoratra tao anatin'ny boky ny fiainana dia natsipy tany amin'ny fary afo izy. Apokalipsina fanambarana toko 20. Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho, fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany,
ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao, nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eona amin'ny vadiny. Ary nahareo mahery avy teo amin'ny seza fiandrianana aho nanao hoe: indro ny taberna kelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona, ary izy hitoetra eo aminy, ary ireo ho olony, ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy dia ho Andriamaniny. Ary ho fafany ny ranomasy rehetra amin'ny masony, ary tsy hisy fahafatesana intsony, sady tsy hisy alahelo na fitarainana na fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Ary io ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana: indro avaosiko ny zavatra rehetra. Ary io koa izy: soraty, fa mahatoky sy marina ireo teny ireo. Ary io koa izy tamiko: tanteraka ireo. Izao no alfa sy omega, ny fiandohana sy ny fiafarana. Izao hanome maimam-poana amin'ny loharanony ranonaina ho an'izay mangetaheta, izay maharesy no handova izany zavatra izany, ary ho Andriamaniny aho, ary izy ho zanako. Fa ny osa sy ny tsy mino sy ny vetaveta, sy ny mpamono olona sy ny mpitsangajanga, sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpanompo sampy, ary ny mpandainga rehetra dia anana ny anjarany ao anatin'ny faharimy rehitr'afo sy solofara. Izany no fahafatesana faharoa. Ary tonga ny anankiray tamin'ny anjely fito izay nanana ny lovia fito, dia ireo nitondra ny loza fito farany ka nanao tamiko hoe: avy ety, dia asehoko anao ny ampakarina, vadin'ny zanak'ondry. Ary nitondra ahy tamin'ny fanay ho any an-tendrombohitra sady lehibe no avo izy, ka naneo ahy ny tanàna masina, dia Jerosalema, midina avy tamin'Andriamanitra any an-danitra. Sady manana ny voninahitr'Andriamanitra izy, ny famirapirany dia tahaka ny vato soa indrindra, dia tahaka ny vato jaspy, manganohano toy ny vato kristaly. Ary manana manda lehibe sady avo sy vavahady 12 izy. Ary eo amin'ny vavahady dia misy anjely 12, ary misy anarana voasoratra eo, dia ny an'ny firenena 12 amin'ny zanak'Israely. Eo antsinanana vavahady 3, eo avaratra vavahady 3, eo atsimo vavahady 3, eo andrefana vavahady 3. Ary ny mandan'ny tanàna dia misy fanorenana 12, ary ny anarana 12 koa eo dia ny an'ny apôstôly 12 ny zanak'ondry. Ary ilay niteny tamiko dia nanana fandrefesana volotara volamena, andrefesany ny tanàna sy ny vavahadiny ary ny mandany. Ary ny tanàna dia efajoro, ka mitovy ny lavany sy ny sakany. Ary nandrefy ny tanàna amin'ny volotara izy, ka 2,000 alina sy tadio. Mitovy ny lavany sy ny sakany ary ny ahaviny. Ary nandrefy ny mandany izy, ka 470 akiho, araka ny refin'ny olona dia ny any anjely. Ary ny mandany dia vato jaspy, ary ny tanàna dia tena volamena toy ny fitaratra madio. Ary ny fanorenany mandany tanàna dia voaravaka vatosoa samihafa rehetra. Ny fanorenana voalohany jaspy, ny faharoa safira, ny fahatelo kalkedona, ny fahaefatra emeralda, ny fahadimy sardonyx, ny fahaenina karneola, ny fahafito krizolita, ny fahavalo berila, ny fahasivy topaza, ny fahafolo krizoprazo, ny faharaiky 12 iankita, ny faharoa 12 ametista. Ary ny vavahady 12 dia perila 12, perila iray avy ny isam-bavahady. Ary ny lalambe teo an-tanàna dia tena volamena toy ny fitaratra manganohano. Ary tsy nahita tempolo teo aho, fa ny Tompo Andriamanitra dia nitsotoa sy ny zanak'ondry no tempolony. Ary ny tanàna tsy mba mila ny masoandro na ny volana mirapiratra aminy, fa ny voninahitr'Andriamanitra no nanazava azy, ary ny zanak'ondry no fanazavana azy. Ary ny firenena maro no andeha amin'ny fahazavany, ary ny mpanjakan'ny tany dia mitondra ny voninahiny ho ao anatiny. Ary ny vavahadiny tsy harindrina akory amin'ny andro,
fa tsy mba hisy alinao. Ary ny voninahitra sy ny hajan'ny firenena maro dia hoentina ao anatiny. Ary tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina, na izay manao vetaveta, na izay mandainga, fa izay voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana izay an'ny zanak'ondry ihany. Apokalipsy na fanambarana toko 2:20. Ary izy naneo ahy on'ny ranonaina mangano hoany tahaka ny vato kristaly, nivoaka avy teo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry, teo afovoan'ny lalambeny. Ary teny andaniny 2 amin'ny ony nisy hazonaina mamofo 12 samihafa sady mamoy isam-bolana, ary ny ravin'ny hazo dia ho fanasitranana ny firenena maro. Ary tsy hisy ozona intsony, ary ny seza fiandrianan'Andriamanitra sy ny zanak'ondry ho eo aminy. Ary ny mpanompony dia hanompo azy, ka hahita ny tavany, ary ny anarany dia ho eo amin'ny andriny. Ary tsy hisy alina intsony, ary tsy mba mila fahazavan-jiro na fahazavan'ny masoandro izy, fa ny Tompo Andriamanitra no hanazava azy, ary hanjaka mandrakizay izy. Ary io izy tamiko, mahatoky sady marina ireo teny ireo. Ary ny Tompo, Andriamanitra ny fanahin'ny mpaminany, naniraka ny anjeliny aneo amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana. Ary indro, avy fainganao, sambatra izay mitandrina ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity. Ary izao jaona no naharesina hita ireo zavatra ireo. Ary rehefa naharesina hita aho dia niankohaka hivavaka teo anoloan'ny tongotr'ilay anjely naneo ahy ireo zavatra ireo. Dia hoy izy tamiko, tandremo, aza manao izao, fa mpanompona manao ihany aho sady naman'ny mpaminany rahalahinao sy izay mitandrina ny teny amin'ity boky ity. Andriamanitra ihany no hivavao. Ary io izy tamiko, aza asiana tombo-kase ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity, fa hatombotra ny andro. Izay manao tsy marina aoka mbola hanao ny tsy marina ihany izy, ary izay maloto aoka mbola hahaloto ihany izy, ary izay marina kosa aoka mbola hanao ny marina ihany izy, ary izay masina aoka mbola hamasina ihany izy. Indro, avy fainganao, ary eto amiko ny famaliko mba hamaliko ny olona rehetra araka ny asany. Izao no alfa sy omega, ny voalohany sy ny farany, ny fiandohana sy ny fiafarana. Sambatra izay manasa ny akanjony mba hanana ny fahefana amin'ny hazonaina sy hidirany amin'ny vavahady ho ao an-tanàna. Fa hanivelana ny alika sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpijangajanga sy ny mpamono olona sy ny mpanompo sampy ary izay rehetra tia lainga sady mandainga. Izao Jesosy naniraka ny anjeliko hanambara aminareo ireo zavatra ireo ho an'ny fiangonana. Izao no solofo sy taranaki Davida, ny kintana mamirapiratra avy tarikandro. Ny fanahy sy ny ampiakarina manao hoe avy, ary aoka izay mahare hanao hoe avy, ary aoka ho avy izay mangetaeta, ary izay mety aoka izy hisotro maimaimpoana amin'ny ranonaina. Izao dia manambara amin'izay rehetra mandre ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity. Raha misy manampy ireo, Andriamanitra hanampy ireo loza voasoratra eto amin'ity boky ity ho azy. Ary raha misy manaisotra miteny amin'ny bokin'ity faminaniana ity, dia esorin'Andriamanitra ny anjarany amin'ny hazonaina sy amin'ny tanàna masina. Dia izay zavatra voasoratra eto amin'ity boky ity. Hoy izay manambara ireo zavatra ireo, eny, avy fainganao. Amen. Avia Jesosy Tompo. Ho amin'ny olona masina ny fahasoavan'i Jesosy Tompo. Amen.